fifaliana lehibe ho ahy ny manolotra ny arahaba ho anareo tsiraray avy isam-batan'olona isam-pianakaviana ary isa-trano amin'izao andro lehibe izao dia ny andro pasika. Manonona ny fiadanana avy amin'Andriamanitra, avy amin'i Jesosy ny tenako mampanompon'Andriamanitra ahy mba hitoetra eo aminareo, mba hanapaka ny fiainanareo amin'ity andro androany ity sy ny andro ifandimby izay mbola hiainantsika eto ambony ity tany ity. Raha ny tokony ho izy moa dia rehefa tonga ny andro pasika tahaka izao dia miaraka manao fotoam-pivavahana amin'ny toerana misy azy avy ny tsiraray avy isam-piangonana. Fa noho ny anto manokana misy eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity dia tsy azo no tanterahana izany, tsy azo no tanterahana le izy, kanefa isaonan'Andriamanitra fa na dia any amin'ny tokantrano misy anao any azy ianao dia afaka mandray anjara, mame voninahitra an'Andriamanitra, manompo an'Andriamanitra amin'izao andro pasika izao. Any tokantrano misy anao ianao dia afaka mivavaka, afaka mamaky baiboly, afaka mihira fiderana, afaka tena hoe miakoka eo anaty an'Andriamanitra ary miandry an'izany mihitsy io Andriamanitra izay hivavantsika io, malona izao zava-misy na ihany koa hoe malona izao fitsapatoetra izay andalovantsika kristianina izao. Rehefa avy moa aho dia hitondra ny tenin'Andriamanitra aminareo, hitondra ny hafatra izay veriko hoe tenin'Andriamanitra hafatra spesial ho antsika tsiraray avy, mba tonga ny fiainantsika ho fiainana hivoaka mpandresy, ho fiainana tena hoe ahita fombiazana lehibe mandritra ny fahavelomantsika eto ambony ity tany ity. Fa mialohan'izay aloha dia andao hivavakatsika. Raha mety aminao ao anatyity fotoana anaovako vavaka ity dia petra amin'ny fonao ny tananao ary tena ondreo mihitsy ny lohanao, meteza tena hanatrika an'Andriamanitra ianao, meteza tena hoe iona amin'Andriamanitra ianao. Aondre ny lohantsika ary apetra amin'ny fontsika ny tanana. Andriamanitra misaotra makasitraka anao zahay ny amin'izao fahavelomana izay nomenao anay izao ary nataonao natratra ny androandroany izay dia ny andro pasika izay andro ray lehibe eo amin'ny fiainanay kristianina. Koa amin'ity androandroany ity Andriamanitra miaraka mivavaka izahay, miankoka eo anatrehanao, miondrika eto anatrehanao, mivavaka aminao, manompo anao satria ianao no Andriamanitra efa nity anay tamin'ny fitiavana lehibe indrindra. Koa dia misaotra makasitraka anao Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao ary dia apetraka empelantananao ny fiainanay Andriamanitra, ny fiainanay kristianina rehetra eto Madagasikara, ny fiainana malagasy ray manontolo mihitsy mba ho raisina ho an-tanana, mba tena ho raisina ho andraikitra. Ary mivavaka aminao ihany koa zahay mba ho tahinao manokana zao fanambarana ny teninao eto mpanomponao zao, ka iserin'Andriamanitra hiasa any amin'ny tsiraray avy, iserin'Andriamanitra hitondra zava-magaga any amin'ny tsiraray avy any. Matoky ao Andriamanitra fa ho ataonao tokoa izany amin'ny anaran'i Jesosy, misaotra Ray Malala, misaotra Tompo. Amen. Anaraka ira fo isika dia orina zay dia hitondra ny tenin'Andriamanitra na ny hafatr'Andriamanitra aminareo ao dia miraso mirafahasoavana tompoko. Sofrendo ma vida, parece que fiena tide. Zuf di leila, ma funzun fana Isin panjakawa, tumpuni lake Ise na sendra mandado, uren favare Leila mare Jesu Leila mare tumpuni lake Pandakana Isan maere tumpuni Jesu Leila mare tumpuni lake Pandakana La zona che noi è Jesus e tu is
zovy lehilahy malaza mifangagany izy ny mpanjaka wa tompony lake sendra mandalo ony ny fafare lehilahy mahery izy Silaza wanawe Elisiaza madrakiza Tera silaza wanawe Lela mae Tukunie Izinonago Lela mae Tukunilake Panzakanago Lela mae Tukunie Era silaza wanawe Ersiaza Era silaza wanawe Lela mae tukunie izinonazo Lela maza tukunilake panzakanazo Lela mae tukunie izinonazo Lela maza tukunilake panzakanazo Simare ura kunagawate sosane Bunny. Don't. Hallelujah. Eny ary tompoko a iroso hitondra ny tenin'Andriamanitra aminareo aho amin'ity andro androany ity. Tenin'Andriamanitra mikasika ny amin'ny Pasika no hoentiko ho anareo. Raha ny voalasan'ny Baiboly no jerena mitondra famonjena sy fanafahana ny Pasika. Mitondra fanasitranana sy fitahiana tsy takatry ny saina maneritreritry ny olombelona ny Pasika. Ary eto dia manamafy fa amin'ny karazany ireo fahasoavana izay efa nomanin'Andriamanitra avy any an-danitra ho antsika zanak'olombelona, amin'ny karazany mihitsy ireo fahasoavana nomanin'Andriamanitra omena antsika amin'ny alalan'ny Pasika. Noho izany mitaonanareo aho ny angilatsofina tsara mihitsy amin'ity androandroany ity fa iresaka aminareo mikasika ny amin'ny Pasika aho, ny mahazava-dehibe ny Pasika. Ary indrindra mitaonanareo ny ino ny herin'Andriamanitra entin'izany Pasika izany. Zao mantsy tsy hoe fahiny ihany no nampiseho zavatra lehibe tsy takatry ny saina io Andriamanitra io tamin'ny alalan'ny Pasika, fa hatramin'izao vaninandro misy antsika izao dia mbola miasa Andriamanitra amin'ny alalan'ny Pasika, satria izy no tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Tsy miova ny ray dia ilay Andriamanitra tsy to, tsy miova ny zanaka dia Jesosy Kristy, ary tsy miova takizany ihany koa ny fanahy masina. Ka noho izany zany a dia aoka ho vonina tsara anao a andre ary ny andray ny tenin'Andriamanitra izay mbara eto. Zany hoe ao anatin'ny fotoana izay hitondrako ny hafatra dia hiasa ny tomp'Andriamanitra. Hiasa izy hitondra famonjena sy fanafahana ho anareo izay mandre ary izay mahita ahy amin'ity androandroany ity. Hiasa Andriamanitra amonjy ny fanahinao, ary hiasa Andriamanitra anafakanao amin'ireo aretina izay tsapanao hoe mbola eo amin'ny vatantenanao.
Iasa ihany koa Andriamanitra anafaka anao am'ireo olana amin'ny karazana zay efa mianjady eo amin'ny fiainanao amin'izao vaninandro misy antsika izao. Ao anatin'ny fotoana saina marako ny tenin'Andriamanitra ihany koa na ny afatra dia iasa Andriamanitra hitondra fahasoavana amin'ny karazana araka ilay nambarako tery aloha. Ka dia raha vonina ianao ny andray dia tiako ihany koa milaza fa efa vonina be ihany koa Andriamanitra ny hanome ny hanatanteraka izany eo amintsika. Mino afa ataon'Andriamanitra tsapanao ny famarinana zany amin'ity androandroany ity. Ka eno tsara amin'izay aza ny fanazavana entiko anareo mikasika ny amin'ny Pasika. Nataon'Andriamanitra nisy tompoko ny Pasika ho famonjena ny zanak'Israely fony izy ireo andevo tany Egypta tamin'izany andro izany. Toy izao no fandeha ny tantara. Ndray andro dia tonga ny fotoana fa amonjy sy hanafaka ny zanak'Israely hiala eo ambany ny fanandevozana ny Egyptianina ny tompon'Andriamanitra tsy tovy. Amonjy sy hanafaka azy ireo tsy ho andevy intsony ny tompon'Andriamanitra tsy tovy. Ary tsy vitan'izany fa aoriana fanafana zay ataon'Andriamanitra amin'ireo zanak'Israely dia hitondra azy ireo Andriamanitra ho any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely. Araka volazan'ny Baiboly hoe tany zay ihinanan'izy ireo sakafo amin'ny fanaranam-po ary tany zay ahitan'izy ireo zany atao hoe fiadanana avy amin'Andriamanitra izany. Dia toy izao ary ny fanapa-kevitr'Andriamanitra tamin'izany fotoana izany araka ny voalaza ato amin'ny Exodosy toko 3. Andoka efa vakitsika ny voasoratra Exodosy toko 3 manomboka amin'ny 17 ka hatramin'ny 18. Ary o Jehova, efa hitako tokoa no fahorian'ny oloko izay ny Egypta ary efa reko fitaraina noho ny ataon'ny mpampiasa azy. Eny fantatro ny alahelo dia efa nidinao zao amonjy azy amin'ny tanany Egyptianina ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany zany ho any amin'izay tany sosy malalaka dia any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely any amin'ny tanin'ny Amorita sy ny Perizita sy ny Hivita ary ny Jebosita ary ankehitriny indro fitarainany zanak'Israely dia efa mbe aty amiko sady efa hita koa ny fahoriana zay ampahoriana Egyptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao irako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Zany hoe raha fitinina fofo io fanapa-kevitr'Andriamanitra io dia hoe efa ela Andriamanitra no nahita ny fahorian'ny zanak'Israely. Zay natonga azy ny teny hoe efa hitako fahorian'ny oloko izay any Egypta. Efa ela no nandrenesan'Andriamanitra fitaraina zanak'Israely. Zay natonga ny teny nataon'Andriamanitra hoe efa reko fitarainany no natao mpampiasa azy. Ary efa ela no efa fantatr'Andriamanitra situation nisy tamin'ireo zanak'Israely. Zay mahatonga n'Andriamanitra ny teny hoe eny fantatro ny alahelony. Dia tapa-kevitr'Andriamanitra fa hidinao Egypta. Izy mihitsy no hidinao mba amonjy sy hanafaka ny zanak'Israely hiala amin'izany fanandevozana zany ary araka ilay tengo teo mba hitondra azy ireo ho any amin'ilay tany tondra-dronono sy tantely. Zay ny zavatra fanapa-kevitra ndraisin'Andriamanitra tamin'izany. Dia tahorina zay azy dia nanindry anosesy aron'Andriamanitra mba iona amin'ny Farao mba ilaza amin'izy ireo hoe okizay avy aloha ny oloko, avy aloha ny olon'Andriamanitra mba nao fanatitra any an-tany efitra. Fa saingy izao zavatra nitranga fandavana tsotro zao no nataon'ny Farao tamin'izany andro zany. Tsy fantatro zany Andriamanitra lazainareo zany. Tsy fantatro zany Jehova ambaranareo amiko zany. Tsy misy an'izany. Ary tsy janona teo fa tahorinan'izay arakaraka ny nanambarany Mosesy sy Farao famonjena, fanafahana ho any zanak'Israely voamay no amafisin'ny Egyptianina, no amafisin'ny Egyptianina ny fanandevozana nataony tamin'ny zanak'Israely. Anika volazan'ny Baiboly hoe tena lasa nangidy mihitsy ny fiainan'ny zanak'Israely tamin'izany fotoana zany. Lasa nangidy. Exodosy toko 5 andininy 2 sy 4 ary ny andininy 4 sy 5 moa no mitantara izany. Teo an'izany indrindra azy dia niditra antsehatra mafimafy kokoa Andriamanitra satria ny tanjon'Andriamanitra dia hoe tsy maintsy afaka eo an-tanan'ny Egyptianina ny zanak'Israely oloko. Dia ina nataon'Andriamanitra
nandeha faloza 7 aloha Andriamanitra mba entina hitsarana ny Egyptiana ray manontolo. Amin'izay ny Egyptiana tsy maintsy mandray fanapa-kevitra hoe ho avotsitra reto zanak'Israely reto ary mba handeha any amin'izay tiany andehanany ihany. Dia narosony ny loza miisa 7 fa izao tsy nahoany Farao ihany zany zavatra nitrango zany. Enjana kely ilay lozana nentin'Andriamanitra nitsarana Egyptiana fa dia tsy nahoany Farao zany zavatra zany, tsy nahoany Egyptiana zany zavatra zany. Vao maizy nanamafy ny fony ary tsy vitan'izany fa no tsinitsiny avy mihitsy lay Andriamanitra zay notompon'ireo zanak'Israely. Teo indrindra no nandraisan'Andriamanitra fanapa-kevitra hoe aroso ny Paska, aroso ny Paska sy ny loza fahafolo, aroso ny Paska sy ny loza fahafolo. Aizany tsy hamotsitra reto Egyptiana ireto. Dia averiko indray zany satria nanamafy ny fony Farao sy ny Egyptiana rehetra mba tsy hamotsitra zanak'Israely hialo ambany fanandevozana, dia nataon'Andriamanitra nisy ny Paska. Toy izao ny fandehan'ny tantara araka ny voalaza atao amin'ny Exodosy 12. Naniraka amin'ny sesa Andriamanitra mba ilaza amin'ny zanak'Israely mba hanomana amin'ny Paska. Entin'Andriamanitra hitsarana ny Egyptiana amin'ny fitsarana faran'izay mafy indrindra, faratapony indrindra. Satria niseho ho mafoloha, niseho ho mpanohatra, niseho anandevo ny zanak'Israely hatrany ny Egyptiana mantsy tamin'izany. Dia hoy Andriamanitra tamin'ny alala Mosesy, makay ianareo izy zanak'ondry na zanak'osy. Dia iny zanak'ondry iny na iny zanak'osy iny amin'ny hariva dia ovinonareo, dia alainareo ny rany ataonareo amin'ny tolambaravarana anankiroa ary ataonareo amin'ny tatom-baravarana. Fa amin'ny oalina zay anaovanareo ny Paska io dia hitetin'ny tanànan'ny Egyptiana ray manontolo zany hoe averiko indray lay rehefa vonoana zany le zanak'ondry dia alaina ny rany atao amin'ny tolambaravarana roa sy atao amin'ny tatom-baravarana, ary ny henany dia hoanina atsatsika mba hoan'ny zanak'Israely. Fa amin'ny oalina io ho Jehovahandriamanitra hitetin'ny tanànan'ny Egyptiana ray manontolo, hitetin'ny lavatrany olona tsiraray avy koa rehefa mandeha ozy izy hanao an'izany asa izany ka mahita raha eo amin'ny tatom-baravarana sy tolambaravarana anankiroa dia andalo ao, satria iny no famantarana fa misy oloko ato amin'ity tokantrano ity, misy vahoakako ato amin'ity tokantrano ity. Fa ireo lavatrano kosa tsy ahitako an'izany raha zany dia hidirako ao izy dia hovinoko ny voloteraka ao, hovinoko ny lamatoa ao. Dia roso ary ny fanapa-kevitra fa dia naka zanak'ondry na naka zanak'osy ny zanak'Israely mba atao Paska, satria hoy Andriamanitra hoe zay le Paska zay asaiko ataonareo. Dia rehefa tonga tokoa ny alina dia arabaky teny mihitsy dia nanao arak'izay nambaran'izay Andriamanitra, ka ny lavatrano rehetra tsy nahitana raha teo amin'ny tatom-baravarana sy tolambaravarana anankiroa dia nidiran'Andriamanitra arabaky teny dia novonoana ny voaloteraka tao na novonoana ny lamatoa tao. Ary tsy janona tamin'ny vahoaka ihany zany zavatra any fa trany amin'ny lampa-panjakana nisan'ny Farao dia nidiran'Andriamanitra ary tamin'izany no nahafatesan'ny lamatoan'ny Farao. Ary hatrany amin'ireo mpanompo Farao dia nidiran'Andriamanitra avokoa, dia tamin'izany saiky maty avokoa ny voaloteraka na ny lamatoa tamin'ireo mpanompo Farao. Eny hatrany amin'ny toerana misy fipina biby azy ho an'reto Egyptiana reto dia nidiran'Andriamanitra ary dia novonoan'Andriamanitra avokoa ny voaloteraka tamin'ireo biby ny ompin'ny Egyptiana tamin'izany andro zany. Dia inona ny tranga? Tsy niandry ela mihitsy ny Farao sy ny ekipa tamin'izany andro zany, fa raha mbola alina ny andro dia lasa reo nanatona ny Farao, nanatona Safady, nanatona Mosesy sy Arona
ka nilaza tamin'izy ireo hoe okzay maty izay ho avotsitray ny zanak'Israely ho avotsitray zanak'Israely maso mandeha anareo ary tsy vitany hoe navotsy fa dia nododosany mihitsy fa Mose sy Arona ary ny zanak'Israely rehetra hoe miala faingana eto amin'ny taninay ianareo. Andonge vakitsika ny voalaza mikasikany amin'izay Exodus 12 dia vakitsika ny 17 sy hatramin'ny 17 ary ny fo raha mbola alina Farao dia izy sy ny mpanompony rehetra ary ny Egyptianina rehetra fa nisy dradradradrana mafy tany Egypta satria tsy nisy trano izay tsy nahafatesana. Dia napaka ny Mose sy Arona izy raha mbola alina ka nanao hoe mitsangana miala eto amin'ny vahoakako ianareo sy zanak'Israely ary mandehana ka manompo an Jehova araky ny nolazainareo ary ny ondramonosinareo sy ny ombinareo dia eto koa arak'izay efa nolazainareo ka mandehana fa mba tsy ofirany ho ao. Andiny fa 17 dia nandodona ny olona ny Egyptianina ka nampandiasy faingana hiala amin'ny tany satria hoy izy maty avokoa izay rehetra. Dia nety ny olona ny koba ny voalena raha tsy mbola voahisy masirasira sy ny vilia ny fanao mofo voafehy ao amin'ny lambany teny antsorona. Ary ny zanak'Israely nanao araka ny teny Jehova ka nangataka firavaka volafotsy sy firavaka volamena ary fitafiana tamin'ny Egyptianina. Ary nataon'i Jehova nahita fity teo mason'ny Egyptianina ny olona ka nomendreo azy izay nangatany ka dia nofoanany ny Egyptianina. Zay zany no voalaza. Ka hitanao amin'izany ry havana malala izay manaraka an'izao fampianarana izao fa nataon'Andriamanitra nisy mipasika tamin'ny andro reo zanak'Israely mba ho famonjena sy ho fanafana ny zanak'Israely hiala eo ambanin'ny fanandevozan'ny Egyptianina. Zay zany le izy. Ary tena nisy hery magaga tsy sakatry ny saina mihitsy ilay pasika nasain'Andriamanitra no tandremany zanak'Israely tamin'izany andro izany. Tateoriana indray dia mbola nanao ny pasika ny tompandriamanitra tsy tovy. Pasika spesiala no fijeriko azy. Tamin'ny andron'ireo zanak'Israely ondry, zanak'ondry na zanak'osy no natao pasika ho fanafahana azy ireo. Fa tamin'ity indray mandeha ity dia ilay zanak'Andriamanitra atao hoe Jesosy Kristy no atao pasika. Tamin'ny andron'ireo zanak'Israely nasain'Andriamanitra natao ny pasika araka ilay teko teo ho famonjena sy ho fanavotana azy ireo. Fa tamin'ity indray mandeha ity nataon'Andriamanitra ny pasika ho famonjena an'ity zao tontolo zao ity dia ny olombelona rehetra velona eto ambonin'ny tany. Zay zany zavatra nitranga. Dia ahoana ho Paoly apôstôly mikasiny amin'izay pasika izay hoe Jesosy Kristy no ilay zanak'Andriamanitra no natao pasika. Korintianina 2:5-7 zao ny tenin'ny Paoly fa voavony Kristy pasika ho antsika. Toy zao ny zava-nisy ho famonjena sy ho fanafahana ny zanak'olombelona rehetra ho afaka amin'ny fahotana izay atao hoe namatotra azy. Ho famonjena sy ho fanafahana ny zanak'olombelona rehetra ho afaka eo an-tanan'ny devoly mba ho lasa eo an-tanan'Andriamanitra. Ho famonjena sy ho fanafahana ny zanak'olombelona rehetra ho afaka eo ambanin'ny fanozonana fa ho eo ambanin'ny fitahian'Andriamanitra kosa. Ho famonjena sy ho fanafahana ny zanak'olombelona rehetra ho afaka amin'ny fahafatesana mba ho amin'ny fiainana. Ho famonjena sy ho fanafahana ny zanak'olombelona rehetra ho afaka amin'ny famazinana fa ho amin'ny fahazavana. Ho famonjena sy ho fanafahana ny zanak'olombelona rehetra mba tonga azy anana fiainana mandrakizay rahatray ka mandao an'ity tany ity dia tsy maintsy nataon'Andriamanitra pasika ilay zanany ilay tokana atao hoe Jesosy Kristy. Ary tsy maintsy navelan'Andriamanitra ho alatsaka ny rany, navelan'Andriamanitra amoaka ny rany rehetra tao anatiny Jesosy Kristy. Koa na izy mino zany voalazako zany fa Jesosy no nataon'Andriamanitra pasika ho famonjena ty zao tontolo zao ty
ho fanafana ny ty zao tontolo zao ty ho fitahinana ny ty zao tontolo zao ty na izany iza mino an'izany dia azo antoka fa ho voavojy ny fanahany ho afaka eo an-tanany devoly ny momba azy rehetra ary ambon'izany dia ho tahina tokoa izy ary ho tahina ara-baktely araka le fianianana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama tamin'izany andro izany. Eto zany dia manamafy fa tena misy herin'Andriamanitra miasa tsy takatra saina maneritreritry ny olombelona ny Pasika. Koa raha natsapa ianao fa tena nisy hery namonjena sy nanafahana ny zanak'Israely lay Pasika natao tamin'izany andro zany tamin'ny alalan'ny zanak'ondry na zanak'osy dia tokony ino anao amin'izao vaninandro zao, tokony ho resy lahatra sy ho baby anao amin'izao vaninandro zao fa misy hery mihoatra lavitra no zany ny Pasika mikasiny amin'ny lay zanak'Andriamanitra sy na Jesosy Kristy zay novonoana teo ambony hazo fijaliana. Ary koatra zay nambarako izay dia manoloana ny fisina olana amin'ny karazany eto ambony tany ity io Pasika mikasiny amin'ny Jesosy voavono teo ambony hazo fijaliana io dia vahaolana mitondra vahaolana manafaka ny olona amin'izany olana izany. Manoloana fisin'ny valana retina ohatra zay efa misy eto Madagasikara zay mandripaka ny olona be deaibe zay mampitongana ny toe-karen'ny malagasy zay mitondra crise sociale eto amin'ny Madagasikara ny finoana ny Jesosy Kristy olona atao Pasika hoe voavono izy aza dino-driavana fa afaka amonjy antsika malagasy amonjy aty Madagasikara ity ho afaka amin'izany arety mandoza zay fa tonga eto Madagasikara zany. Ny soratana ny tantaran'ny zanak'Israely mba hafantarantsika fa tena miasa io Andriamanitra io, tena miasa amin'ny fomba magaga io Andriamanitra io. Ary ny soratana ny tantara mikasiny amin'ny Jesosy natao Pasika mba ilazana amintsika fa tena tiantsika zanak'olombelona rehetra tomp'Andriamanitra anisan'izany isika malagasy. Noho zany amin'ny androandroany ity dia miantso antsika tsiraray avy isambatan'olona ny tenako mba tsy rorosainy intsony, mba tsy salasala intsony fa tena ino fa tiantsika io Andriamanitra zay tompon'izao rehetra izao io, mba tena ino fa tena tianavitra antsika io Andriamanitra tsy tompon'izao rehetra izao io. Tena ino fa efa nataon'Andriamanitra Pasika Jesosy Kristy tamin'izy novonoana teo ambony hazo fijaliana. Fa raha mino an'izanytsika, raha manaiky an'izanytsika dia ho hitanao ny fiasan'Andriamanitra magaga tsy sakatra saina eo amin'ny fiainanao manokana, eo amin'ny tokantranonao, eo amin'ny ankonanao. Ka na dia manana ny heriny ary ny devoly hatramin'izay na nagejanao na matotranao na anao izay tiana atao teo fiainanao dia ho votsitra ho afaka eo an-tanany ianao amin'ity androany ity. Ka na dia manana ny heriny ary dia aretina coronavirus ity ka mahatonga ny malagasy tena varaontsana, terakovitra, tebiteby, manabe noho ny fisiny dia ho hitanao fa amonjy anao ny tompo ary amonjy an'izao firenena misy antsika zao ny tompo'Andriamanitra ka ho avan'Andriamanitra mihoatra n'ireo firenena rehetra misy eto ambony tany Madagasikara. Ka ny fiteniko farany zany aza mangatak'andro intsony androany tapoan'ny hevitrao ny an'olo-tena ho an'i Jesosy, ny anaiky an'i Jesosy, ny ampandrosan'i Jesosy ao anaty fa ho hitanao fiasan'Andriamanitra magaga, ho hitanao voninatr'Andriamanitra lehibe amin'izao androany zao, amin'izao manoloana zava-misy eto amin'ity firenena malagasy misy antsika ity. Zay ny afatra tsotra sy fohy mba tiako nizaraina ho anareo ny voninatrany ho an'Andriamanitra irery any. Hivavaka amin'izao fotoana izao, hivavaka ho anareo aho koa raha nisa mino anao fa efa maty Jesosy natao Pasika ho antsika dia zay finoanao zay mahatonga ny vavaka zay ataoko isy fiatraikany eo amin'ny fiainanao ka raha marary anao dositraniny satria fantatra fa mandalo olana anao amin'izao fotoana izao dia hovonjeny ho afaka amin'ny olana io. Hivavakantsika
aondry alohanao apetra mifonao tanana ry Andriamanitra io ry la izy atray koa mandrakizay misaotra ary mankasitraka anao zahay fa no fahasoavanao lehibe dia nataonao velonaina ka natratra ny andro androany zahay dia ny andro zay entinay mankalaza ny Paska dia ny amin'ny Jesosy Kristy zay voaombo teo ambony hazo fijaliana ho famonjena sy ho fanafahana anay ho fanasitranana sy ho fitahiana ho anay mino ho Andriamanitra fa lay teny nambarako teo dia ho amarinanao tokoa tena ho tanteranao arabaky teny tokoa ary amin'izao fotoana izao zay rehetra mino fa efa natao Paska Jesosy natao maty teo ambony hazo fijaliana dia ataovy misy fiatraikany any aminy zao vavaka ataoko izao ho sitrana amin'ny aretina mahazo azy izy na inona herin'ny aretina manageja azy ho sitrana amin'ny anaran'i Jesosy izy ny aretina hatrany ampaladika hatrany an-tampondoha ny aretina any amin'ny taova rehetra any esorina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ary olona zay mianjady amin'ny olona na inona karazana olana na manaona sy manao fisehoana ny famindraponao tompo ho amin'ireo olona ireo ka amin'ny alalan'izao finoany an Jesosy ho natao Paska izao dia isy fiatraikany any aminy zay vavaka ataoko izao ka hiasa anao Andriamanitra amonjy azy ho afaka amin'izao olana mianjady eo amin'ny fiainan'izao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta matoky ao Andriamanitra fa anao zavatra lehibe anao zavatra magaga eo amin'ny tsiraray avy isam-batan'olona ianao omenanao ny tera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen dia toizako indray anteny rehefa nafan'Andriamanitra ny zanak'Israely tamin'ny alalan'ny Paska dia tiany eo ihany mbola tao Egypta ihany dia efa nasehon'Andriamanitra hoe tahian'Andriamanitra be izy ary zany no antony na tonga ny Egyptiana tamin'izany andro zany tiany eo ihany mbola tao amin'ny tanàna Egypta dia nyreto ny Egyptiana rehetra nanome firavaka volamena sy firavaka volafotsy ary fitafiana maro samihafa ho an'ireo zanak'Israely tsy mba gaga ve anao ny amin'izany ry havana tsy mba resy lahatra ve anao ny amin'izany zanak'Israely nge andeviny Egyptiana ary fahavalony kanefa maninona no men'izy ireo azy ny volamena sy volafotsy ary ny fitafiana maro samihafa zany no herin'ny Paska ary tsy janona reo fa dia nanomboka teo dia nitarika azy ireo Andriamanitra andao ianareo hiaraka amiko amin'ny alala mosesy mpanompoko ho any amin'ilay tany zay efa nianianako tamin'ny raza ambenareo fa omenanareo zany tany zany dia tany todra drosy tantely arabaky teny tany zay hinananareo hanina fanaranam-po ary efa tonga any ianareo tsy hanan-java mahory fa tena tany ahitanareo fitsarana sy fiadanana ho an'ny fananareo dia nentin'Andriamanitra nakany zanak'Israely zay zany niako ny Paska tamin'izany andro zany dia tsy hafa fa mbola tahaka izany ihany koa niako ny ty Paska ity mikasika any amin'ny Jesosy Kristy zay voavono teo ambony hazo fijaliana mitondra fitahiana lehibe amin'ny karazany izy io azadino fa Andriamanitra ke fa nanao fiainanany tamin'ny Abrahama tamin'izany Andriamanitra no nilaza tamin'ny Abrahama hoe ny tenako no ny anianako fa ho tahiko ianao ary ho tahiko ny taranako rehetra dia entre parenthèse eto dia manambara amintsika fa zay rehetra mino an Jesosy Kristy ho tompo mpamonjy mandray azy ho ao anaty dia atsakan'Andriamanitra ho isan'ny taranaki Abrahama ihany koa zany hoe le fiainanana nataon'Andriamanitra tamin'izany andro zany mikasika ny amin'ny fitahiana amin'ny lafin-javatra rehetra an'ny Abrahama sy ny taranany dia ataon'Andriamanitra amintsika zay efa manana Jesosy Kristy koa raha mintsika fa Jesosy tokoa natao Paska dia anisan'ireo fahasoavana omen'Andriamanitra antsika ny fiainantsika tahina raha miditra tahina raha mivoaka tahina ho an-tsaha tahina ho an-tanàna ary ny fiainantsika ataon'Andriamanitra mahomby amin'ny lafin-javatra rehetra no sady zany na dia eo ary zavatra maro isan-karazany mifamafao eto amin'ity firenena misy antsika ity aza alefany ny fo sy ny saina fa mampitanondrika zany fa aoka hitodika any amin'ny Jesosy ianao hoe fototra mahatonga antsika mahatonga anao manokana zay mahita sy mandrea amin'ity androandroany ity ho lasa olona ho tahina tena ho tahina arabaky teny
ny baiboly ihany koa ngefa nanambara fa Jesosy Kristy tonga nahantra mba ninona mba tonga ny olona zay mino azy tsy hantra intsony fanana ny ampy anana feno. Ka zay zany ny afatra nentiko anareo androany mino aho fa norasinareo zay afatra zay ninonareo zay afatra zay ary raha vao nandresy nino anareo dia zao dia zao ihany dia siako ny lehibe eo amin'ny fiainanareo zay afatra zay anova ny tantaram-piainanareo zay ratsy ho lasa tantaram-piainana tena tsara ka dia omena tompony dera sy niaja ary ny voninahitra. Dia amin'izao fotoan'izao indray milony tena hoe isarantsika dia andeontsika nokana fotoana iarahana mivavaka ho an'izao firenena malagasy misy antsika izao. Hivavaka ho an'ny malagasy ray manontolontsika, hivavaka ho an'ny mpitondra fanjakana isika, hivavaka ho an'ny Madagasikarsika ary amin'ny farany dia amin'izao andro fety Pasika zao tsika rehetra no hiaraka nolotra nyty Madagasikara ity ho an'i Jesosy ary Jesosy mba ho an'ny Madagasikara. Koa raha mety amintsika dia mbola apetrao amin'ny fontsika ihany tanantsika na afaka mitsangatsika any amin'ny tokantrano misy antsika any dia tantarao amin'ny fonao manontolo ny vavaka zay arantsika manao vavakantsika. Tompo ianao no lay tsy miova ho malisy an'io ary mandrakizay. Fitiavana lehibe ary tena tsy takatra ny sainay zanak'olombelona ny fitiavana zay fanaseanao anay Andriamanitra. Ka ny zanakao lay tokanao mihitsy Jesosy no anarany no nomenao anay natolotra ho anay mba hatao Pasika ho famonjena ny fanahinay, ho fanafahana anay, ho fanasitranana anay, ho fitahiana ho anay. Koa amin'ity androandroany ity Tompo mivavaka aminao ny mpanomponao miaraka amin'ireo olona tsy raray avy isam-batan'olona any amin'ny tokantrano misy azy ihany. Mivavaka aminao zahay mamindra fo amin'ity firenena malagasy misy anay ity. Mamindra fo amin'ny olona rehetra zay monina eto amin'ity firenena malagasy misy anay ity. Mifona amin'ireo malagasy mifona amin'ireo vahiny zay monina eto aho. Tena mivavaka aminao zahay mamindra fo aminay ianao, mamiala ny elokay ianao, mamiala ny fahadisoanay ianao na inona fiainanay hatramin'izay noho ny amin'ny Jesosy maty teo ambony hazo fijaliana, maty ho an'ny mpanota rehetra dia mamindra fo ianao Andriamanitra. Mamindra fo amin'ireo mpitondra fanjakana zay mitondra nyty Madagasikara ity ianao. Oka mangy azy ireo ny fanenao masina amin'ity androandroany ity ka hitodika aminao ny isam-batan'olona amin'izao mpitondra fanjakana izao mba ho vonjena ity firenena ity, mba ho vonjena sy mba ho tahina zao firenena malagasy misy anay izao. Andriamanitra ainao tanterahany zany satria mihaino ny vavaka ataonay ianao ary matateraka ny fangatanay ianao ary amin'ity androandroany ity dia mandidy ny fanay ratsy, mandidy ny fanay maloto zay nitondra nyty valana retina coronavirus ity izahay hoe eto Madagasikara mandidy zany amin'ny hery fahefana miala eto amin'ity firenena ity zany fanay ratsy nitondra retina mandoa zany miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ity andro androany ity zay andro fety lehibe aminay kristianina dia tsy ho andro fety fahatsiarovana fotsiny ihany fa amin'ity andro androany ity no aneo voninahitra honao Andriamanitra ho famonjena Madagasikara ho afaka amin'izao arety mandoza izao ka na dia nafaty olona be dehibe tany firenena maro samihafa tany aza dia arety mandoza ity eto Madagasikara tsy anakery amela Madagasikara ny dia arety mandoza ity. Fa Andriamanitra amindra fo aminay malagasy rehetrarehetra, amindra fo amponina rehetra ka dia isy famonjena magaga ho ataon'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Miala eto Madagasikara, miala amin'ity firenena ity ny fanay ratsy mpitondra retina ary ireo rehetra zay mbola marary amin'izao fotoana izao na dia marary mafy be aza izy mamindra fo amin'ny anao, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ny marary, sitranina amin'ny anaran'i Jesosy ny marary, afana amin'ny anaran'i Jesosy ny olona rehetra zay marary ary tononoko amin'ny anaran'i Jesosy tsy hisy olona maty any eto amin'ity firenena malagasy misy anay ity manoloana zao aretina mandoa zao amin'ny anaran'i Jesosy ho ataonao zany Andriamanitra. Ary androany dia mijoro eto anatrianao aho mpanomponao miaraka amin'ireo olona isa tokantrano Madagasikara atolotray ho an'ny Kristy Jesosy ary Jesosy Kristy dia raisinay ho an'ny Madagasikara.
ary ny ran jesosy zay efa nalatsaka teo ambony azy fijaliana zany notonononay ho fiarovana an'ity firenena ho fiarovana ty Madagasikara ety ka dia omenana ho Andriamanitra tsy to ny dera sy ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amen. Dia matokotombotsika fa hiasa izy atateraka an'izany ka dia zay zany no fotoana zay niarako taminareo tamin'ity androandroany ity ka dia araka ny teniko terem-boalohany dia mirary ny fiadanana avy amin'ny Andriamanitra avy amin'ny Jesosy Kristy mba hitoetra amintsika tsiraray avy amin'ity andro Pasika ity ary tsy androany ihany fa ny rapitso ny afaka pitso sy ny andro ifandimby mirasoa manao velomantsika rehetra tompoko. Tena zany mihitsy Jesosy misaotra anao tsara loatra anao tompo maro be ireo zavatra nataonao tamin'ny fiainanay mankasitraka anao zay ray indreky zay ray fo saina ry fanahy ankalaza ny anaranao. Alleluia tsika rehetra ira Misauche
tena vitandai